Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta no erabako anao rehetra zay manaraka ary komiany fandarana azo antoka ny fanavotana ao amin'i Kristy Jesosy zay endraketako ny mpitandrina sy lofinarina rahamboarsaona. Ko na aiza misy anareo any ampitan-dranomasina rehetra any manaraka izao dia fahasavan'Andriamanitra ny eo amintsika dia fanamasina anokatra amin'ny fomba mpanansaitsika handray ny hafatra ary ampiorina ny finoana. Satria ny tenin'Andriamanitra no ambara azavaina dia hivavaka tsika. Saotra anao zay Andriamanitra mifamindramponao, saotra fa mifahasavanao ny miasa, tianao no mesaina fahendrena fahalalana ary mesaina matsilo saina ty mpamitono ty sy ary metraka anteny mivavako ary hitondra ny hafatra amin'ny olona rehetra amin'ny andro rehetra naiza misy azy. Ka dia hoanao ny dera ho anao ny saotra anao mivoninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen, alleluia. Tamin'ny farany teo tsika ingamba dia hoe fivoan'ny fisoronana ary ireo mpananika amin'ny fefy. Izao ndray tsika dia andinika ny hoe rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy dia nahoana moa fandehan'ireo apôstôly nanomboka ny andeha nitory zareo tsy dia niala loatra tao Jerosalema nefa rehefa avy eo izy nisy ny fanenjehana dia miparitaka ary reo apôstôly rehetrareo dia nampalahelo fa maty martiora avokoa akoatran'ny Jaona apôstôly. Jaona apôstôly ndrerany tsy mba maty martiora fa izy dia tao Efesosy no tsarantitra dia taony ny efarany tao izy nodimandry tao Efesosy. Dia nandimy amin'izay reo mpitondra fivavahana dia mipotry ny fiangonana katolika. Tika hoe katolika moa zany da sy hoe maneran-tany paritaka. Tamin'izany ny fiangonana katolika mbola nitandrina sabata manaraka tsara zay voalaza amin'ny baiboly araka zay mpanotoriana ny apôstôly sy apôstôly Jaona tamin'izany sabata miankona sabotsy zany lazako zany ary voatanany tsara koa raha ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Isaia 9:20-21 manao hoe mianara Jesosy fa indro ave ho avy amin'ny afo atahaka ny tadinoko lesiny mpanao famalina amin'ny fahatezera amin'ny rehetra sy ny fitenenany mafy amin'ny lelafo fa ny afo sy ny saba no entiny ave hifandahatra ny nofo rehetra ary maro no voaringany ave zay manamasa sy manadony tenanao tamboly ka manaraka ny refovoany ary mihinana ny enankisosiny zava-betaveta ary totozy dia arako levona avokoa hoy ave. Mbola tsy tanteraka io faminaniana io fa anisan'ny tandrina an'izany ny fiangonana voalohany ary eo ny 9:23 hoe fa tahaky ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no aretany taranaka eto aharitra eo anatrehako hoy ave dia toy izany no aretany taranaka sy naranareo ary isaky ny voaloham-bolana sisa sabata dia ho avy nofo rehetra kokondretrehako hoy ave. Tamin'izany fotoan'izany dia mbola nitandrina sabata ny olona ary nanaraka tsara io tena hoe mifady ry zava-padina ary koa tsy nihinana ra tsy nisotro ra fa rehefa nihitatra ny fiangonana dia natanjaka izao tamin'ny Constantin fiangonana katolika mbola nitandrina sabata hoy azy mifady ry zava-padina dia nahita andreo mpanompo sampy zay be dia be tokoa ary manana an'ireo sampy dia nijeren'ny fiangonana katolika tamin'izao fotoana zany hoe tri ahoan'ireo olon'ireo ve dia avelantsika ho very fotsiny hanompo sampy so an'izao zao tsika hiaraka amin'zareo ao dia hitory aminy miaraka aminy ao dia nihitra tao ny fiangonana katolika reo kristianina dia niaraka mivavaka tamin'ireo jentilisa mpanompo sampy saingy zao fivavahana kristiana ny natao nanaraka tsara ny fivavahana kristiana reo tamin'izany fotoana zany dia nanaiky ry zareo tao nino nle hoe misy Andriamanitra misy Jesosy nino nyreo apôstôly afatry ny apôstôly reo jentilisa dia reo sampy ny masoandro soloana sarin'ny Jesosy tamin'izay fotoana zay, ny volana ny soloana ny sariny Maria, Jupitera soloana ny sariny Pierre ary reo vonintsao koa ny soloany apôstôly Paul sy reo apôstôly anarany reo kristianina natao dia zay zany natonga an'ireo sary ao amin'ny atoko fivavahana katolika zay fa tsy hoe tongatonga ho azy. Dia nieritseritra zareo hoe any arina any averina ny sabaty hiverina ny sabaty kanjo tsy tafaverina intsony, zay zany ny fandehany ary mino fa betsaka no malala an'izany tantara zany
fa an'izay tsy malala moa no ampifantariko an'izany. De nihitatra ny fiangonana moa. Rehefa nita moa de nisy andro Lutera na koa tsy mifanaraka amin'ny araky ny teny Andriamanitra ntsony zany zavatra zany fa tokony hiverina amin'ny baiboly tsika. Zay nataondro Lutera satria tsy nanaraka ny baiboly tsony ny fiangonana. Fa nanao araky n'izay ny heverany fa mety. De ny Lutera moa zany somary ohatrany enjehana kely any. De aveo Lutera de nitsaoka moa de niteny hoe vakio ny baiboly. Zay mihitsy ny teny Lutera. Arao zay voalaza hitanareo amin'ny baiboly. De tao moa na maky ny baiboly ny olona de nahita fa hoe ainy sabata sabotsy fa tsy alahady. Zay mipoiran'ny Batista. Zay mipoiran'ny Batista. De nandinika ndray ny olona nandinika de hoe mila ny fanamasina tsika de mipoitra ny Pentecôtiste. Zay ngena tonga ndray ny fivavahana ohatran'ireny. Fa tsy akory mipoipoitra ho azy. Arakaraky nandinihan'ny olona amin'ny baiboly poiran'ireo atoko-pivavahana tam'izany. Fa tsy niova tsony ny katolika ary protestanta moa zany ndinika de hoe ny baiboly tokony hiverina amin'ny baiboly. De reny zany nandinika amin'ny baiboly de nataony katolika hoe protestant. Zay protesté zany tsy manaraka ny katolika. Zay zany mipoitra ny fandehanjavatra tam'izany fotoana zany. Ary miparitaka satria nisy ny fanenjehana avy eo. Enjehana zay tsy manaraka ny baiboly. Fa enjehana de betsaka nandositra. Misy nandositra hatrany États-Unis, tonga ny fivavahana hatrany États-Unis reny. Misy nandositra traitray vavaka ny olona de mivonona ny anaraka ny baiboly. Zay ny fandehany tantarany fiangonana izay isin'ny fanenjehana ny olona zay mamaky baiboly. Nampalahelo moa le izy satria zay mamaky baiboly ndray no nienjehana. Dia zao tsika de andinga hoe saika tsy vonjy ny marina. Raha dinihina de ohatra saika tsy vonjy. Nahoana moa nao saika tsy vonjy ny marina. Jaona toko 7 ndray tsika maky ny ten'Andriamanitra. Jaona toko 7 andiny 9 sy ny 7 misy teny toy zao. Zao toko 9 sy 7 amin'ny alatsosy. Fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao toy zao. Nomeny ny zanany latonana. Mba tsy ho very rehetra mino azy fanampiany mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanako am'izao toy zao namelako zao toy zao fa mba aminjena izao tontolo zao. Reo tsara fa fantatr'Andriamanitra fa tsy manaraka amin'ny sitrapony tsony ny fiainan'ny kristianina zao tontolo zao. De naniraka an Jesosy izy. Eo raha ao anatin'izany namezan'i Jesosy zany de mbola misy ny nandà. Zay no natonga nyty fampalazaiko hoe saika tsy vonjy ny marina. Galatiana toko 1:4. Galatiana toko 1:4 de voalaza fa izao tontolo zao mihitsy ny vombo teo amin'ny fijaliana manao hoe sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy niazo fijaliana Jesosy Kristy tompontsika zay navomo zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko za kosa ny am'izao tontolo zao. Raha ny tena izy zany de amin'ny finoana no anaovan'Andriamanitra ny olona rehetra tao amin'i Jesosy. Na tamin'ny andron'ny Adama mandra-piavin'i Jesosy na nefa teraka na tsy niteraka ny lehibe de nefa maty natao tao amin'i Jesosy de niara voombo tamin'i Jesosy. De zeneno no mahazo ny famonjena. Zay mazava-dehibe ny Petera faharoa toko 7. Petera faharoa toko 7 ny andininy 7 misy teny toy zao. Petera faharoa toko 7 ny 7. Ny tompo tsy maela ny teny fikasany araky ny izay ataony sasany ho fahelana. Fa maro-po aminareo izy ka tsy tia nisy obery fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Reo tsavo zay nanomezan'Andriamanitra ny Jesosy. Tsy tia n'Andriamanitra ho very ny olona. Mba tiany ho tonga amin'ny fibebahana. Zay mahatonga ny teniko eto hoe saika tsy voavonjy ny marina. Na de nomen'Andriamanitra aza Jesosy. Namen'Andriamanitra aza ny baiboly ho vakiana. Betsaka mbola tsy tena meno. Tsy mietehitra n'le famonjena atao tamin'izay fa miezaka. Zay no mahatonga ny teny lazaiko eto hoe saika tsy voavonjy ny marina. Na ny famakina ny baiboly aza tsy de ataon'ny olona loatra. Malaina. Raha misy olona manambara ny zatra voalaza amin'ny baiboly de tsy de mino le olona. Zay no mahatonga antsika mino Matthieu toko 7 andiny 13 sy 14.
mateotiko fitondiny telo amby folo sy efatra amby folo manao amin'ny anaran' Jesosy. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalina zay mankany amin'ny fahaverezana ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalina zay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Raha mandinika eto sika de zao lela mankilala mankany amin'ny fahaverezana mivavaka ny olona saingy tsy fanaraka amin'ny baiboly malalaka zay mahafinaritra azy no ataony malalaka sy tia nytetiny. Ataontsika zao nahita fa hoe ao amin'ny Isaia tamin'ny andro apôstôly de sy mihinana enena kisosy ny zava-betaveta ary tozy de ho levona hoe baiboly de nanaraka zany teny zany zareo ary isaky ny voalombony sisa sabata de avy no fitretra koko anatrehan'Andriamanitra mivavaka ny olona sabata fa niova tatyarina niova hitatsika am'izany fa hoe tery lalina ety mivavahady le makany amin'ny fiainana anankiray zany a santro amin'ny olona no manaraka zay fahamarinana ao fa zay mahafinaritra azy no ataony. Zay mahatonga amin'ny baiboly hoe malalaka lalina mankany amin'ny fahaverezana ka be no mahita azy mizotra mankany ny olona zay mahafinaritra azy zany no ataony. Zay mahatonga ny tendramanitra amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra. Petera voalohany toko fahaefatra ny andinin'ny fito amby folo misy fanambarana toy zao nataon'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa tonga ny andro hiantombohan'ny fitsarana hatreo amin'ny ankonan'Andriamanitra. Jereo tsara hoe manomboka amin'ny ankonan'Andriamanitra ny fitsarana ary raha miantomboka amintsika zany de anao ahoana kosa no hiafarany zay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Jereo tsara fa manomboka amindreo olona zanak'Andriamanitra amin'ny fitsarana any an-danitra io misy ao fa tsy tsika olombelona manao azy a mazava mihitsy nazainy zareo misaotra masa fa manomboka amin'ny ankonan'Andriamanitra ny fitsarana ary izy io ny any an-danitra ny manao azy fa tsy tsika olombelona ty amin'ny tany akory de Andriamanitra ihany malala hoe retsy le ankonan'Andriamanitra de mandeha le fitsarana mba tsy voafafa amin'ny boky fiainana ny anarany. Tosaina tany amin'ny voalohany de fa hoe saika tsy voavonjy ny marina de eto apôstôly Paoly eto amin'ny voalaza amin'ny bokin'ny Romanina toko fahasivy andinin'ny voalohany de milaza toy izy hoe milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa zay fa tsy mandangy sady miara milaza amiko ao amin'ny fanamasina koa ny fieritreretako. Laza izy satria saika tsy vonjy tokoa ny marina ary anjarantsika antsiray mba mandinika hoe anisan'le olona marina saika tsy vonjy ve aho sa ahoana de zay no matenin'Andriamanitra amin'ny Romanina toko fahavalo andininy telo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Roma toko andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa zay tsy hainy lalàna satria nofony no nahalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka nendriky ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Zero tsara zany ko zao tsy hainy lalàna namonjy antsika de iny zany saika mahatonga hoe saika tsy voavonjy ny marina de ahoana zay tsy hainy lalàna de vitan'Andriamanitra tamin'izy naneraka an' Jesosy nanameloka ny ota tao amin'ny Jesosy mba afaka antsika ary ny teny ao amin'ny andininy efatra amin'ny telopolo amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy efatra amin'ny telopolo manao hoe iza no manameloka Kristy Jesosy ny efa maty sady efa nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra amin'ny tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Fa tsara fa tsy hainy lalàna satria de vitan'Andriamanitra tamin'izany nanome mpamonjy ary zay mpamonjy io mbola mifona ho antsika koa ankehitriny ary miankina amin'ny Jesosy mifona finoantsika an'izany zay no mahatonga hoe saika tsy voavonjy ny mara mila mandinika tsara tsika amin'ny hoe fa Jesosy am'izao fotoana zao mifona ho antsika mitondra ny rany eo anatrehan'Andriamanitra tena zava-dehibe tokoa. Ary mbola jerentsika ihany koa no Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany misy temana hoe anaka zany zavatra zany sy fatako aminareo mba tsy anotanareo ary raha misy manota de manana solovavy atrehandraytsika de Jesosy Kristy lay marina.
reo tsara fa tsy tian'andriamanitra hovery mihitsy tsika de ozy izy eto anaka zany ndrany mba tsy anotanareo raha mana manohy tsika ka miaiky mifona tsotra mihitsy de manampisika eo anatr'andriamanitra de jesosy kristy lay marina fa raha itsika tsy mahavita nininona fa jesosy lasa mifona ho antsika tondra ny rano miantoka hoe efa niantoka ny ainy aho ny amonjy azy aho de tsika fo saika tsy hovontsy ny marina raha mbo tsisy an' jesosy zany de raha be mihitsy raha tsisy an' jesosy zay niantoka ny elokosika aloha izy ny vonona niantoka ny elotsika nandatsaka ny raha niantoka ny aitsika tsangany tamata tonga antsika tonga zangaandriamanitra satria tamatsangana tamy maty raha inotsika na tonga antsika ho zanany ary am'izao fotoana zay izy mbola mitondra ny rahany mifona ho antsika ka hoan'ny olona zay miaiky sy mifona de mitsotra am' jesosy de jesosy mifona ho azy tondra ny rano atr'andriamanitra de andriamanitra mamela eloko tena zava-dehibe mihitsy nataon'andriamanitra zany jerentsika indray ny efesiana toko faharoa andininy valo sy sivy efesiana toko faharoa andininy valo sy ny sivy zao ny teny andriamanitra akitsika amin'ny anaran' jesosy efesiana toko faharoa andininy valo sy ny sivy amin'ny anaran' jesosy fa fahasoavana namonjenonareo amin'ny finoana tsy avy aminao zany fanomeza avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao misy mirere fahasoavana zany hoe fanomeza manim-poana namonjenantsika amin'ny finoana tsy maintsy ao le finoana hoe asan'andriamanitra amin'ny lalan'i jesosy io de jesosy mifona ho antsika mitondra ny rany ohatry andriamanitra fahasoavana namonjenantsika fona jereo tsara amin'ny andininy dimy sena manao hoe na de fonombola maty ny fahatsoana sika de navelantsika niaraka tamin'i kristy fahasoavana namonjeninareo ary niara-natsaka antsika ary niara-petra ny an-danitra ao amin'i kristy jesosy ary le olona mino zany efa mipetraka ny an-danitra ao amin'i jesosy tena zava-dehibe mihitsy io tenyandriamanitra amin'ny efesiana toko faharoa andininy valo sy ny sivy io misy ten'andriamanitra amin'ny galatiana toko fahadimy andininy fahaefatra galatiana fahadimy andininy fahaefatra amin'ny anaran'i jesosy manao hoe de tafasaraka amin'i kristy ianareo na iza mitady amarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo zereo tsara fa raha namaky le atao amin'ny jaona voalohany sy ny romana ataotsika de fahasoavana namonjenantsika amin'ny finoana tsy avy amintsika fanomeza avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao misy mirere de hitatsika tsara fa zava-dehibe ty galatiana toko fahadimy andininy fahaefatra ty fa tafasaraka amin'i jesosy zay olona marina ny tenany am'lay hoe za natandra ny lalàna za nankatoh fa fahasoavana namonjenantsika amin'ny finoana jereo tsara le teandriamanitra amin'ny efesiana toko faharoa andininy valo sy ny sivy io manoko andininy dimy tsika mamaky na de fonombola maty ny fahatsoana sika de navelantsika niaraka tamin'i kristy fahasoavana namonjeninareo ary natsangany isika ka niara-petra ny an-danitra ao amin'i kristy jesosy avakitsika ray andininy valo sy ny sivy fa fahasoavana namonjenantsika amin'ny finoana tsy avy amintsika zany fa fanoeza avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao misy mirere tsy ny fihezahantsika no ny fihezahako no za mihitsy nakian'andriamanitra satria za niezaka vitako le izy fahasoavana avy eo amin'i jesosy kristy tompo andriamanitra koa korintiana faharoa toko fahadimy korintiana faharoa toko fahadimy ny andininy fito amby folo sy ny valo amby folo korintiana faharoa toko fahadimy andininy fito amby folo sy ny valo amby folo fakitsika aminaran' jesosy manao hoe koa raha misy olona ao amin'i kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha reo tonga vaovao reo satria le olona ao amin'i kristy niara-vombo taminy niara-mataminy vombo le nofo misy lany fanondrina maty le olo andeboziny ota maty miala ny ota manandevo zay ny mahatonga ny teny hoe koa raha misy olo amin'i kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha reo tonga vaovao reo fa zany rehetra zany dia avy amin'andriamanitra zereo tsara zany rehetra zany de avy amin'andriamanitra avy amin'andriamanitra fa tsy fihezahantsika olombelona tsy asatsika mihitsy matetika mantsy niteny hoe zany mivavaka mafy natonga an'io na hivavaka mafy ohatra n'inona ary tsika tsy haik'andriamanitra fa zavatra finoantsika an' jesosy manatanteraka ny famonjenantsika mifona ao antsika nanafaka antsika amin'ny ota mandevo rehefa niara vomo tamin'i jesosy tsika de afaka tamin'ny ota manandevo rehefa afaka tamin'ny manandevo de tonga zanak'andriamanitra ndray meno ny fanamaso satria zanaky anareo de ny raha andriamanitra ampontsika mifanano zana miantsy abaray eo galatiana toko fefatra andininy fahaenina
galatiana toko feotra andiny fahaenina amin'ny ara jesosy manao hoe satria zanaka ianareo de ny ran'andriamanitra apotsika mifanahin' zany miantso hoe abaray eo zay olona tonga zanak'andriamanitra ny mandray mifanamasina tsy angatahany io fa zay tonga zanak'andriamanitra disy ny fehelondreo hoe andriamanitra mifona aminao meo a mifanamasina ataovy zay atonga anao ho zanak'andriamanitra ka rehefa tonga zanak'andriamanitra ianao a de men'andriamanitra anao mifanahy satria mifanamasina de omena ho an'ny zanak'andriamanitra zay mahatonga nyty andriamanitra amin'ny efesianina toko voalohany andininy 13 amin'ny anarany jesosy aminao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana de ny filazantsara famonjena ianareo eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasinao tombokosia tamin'ny fanamasina araka ny tenifikasana tyreo ta dia natao aminy koa ianareo rehefa nino ny tenyny filazantsara ny famonjena anareo filazantsara famonjena nataotao amin' jesosy daravomy taminy nandatsahany rano niara-maty taminy nalevana taminy afaka mitana mandevo niaraka natsangaka natsangana tamaty jesosy niaraka natsangana taminy niakatra an-dany jesosy de nampiakarina ny an-danitra miaraka amin' jesosy araka ny teny efesianina toko 2:5 amin'ny anarany jesosy hoe na de folombola maty fahatsona isika de navelantsika niaraka tamin'i Kristy voasavana amonjenareo ary niara natsangana isika ka niara napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy ho an'ny olona miny de efa mipetraka any an-danitra izy ao amin'i Jesosy ary ety ambonin'ny tany velona ho amin'ny kosa Jesosy zay natonga hoe tsy zatsony mivela fa Kristy mivela ato anaty araka ny galatiana toko 2:20 ary tsy zay a fefa any an-danitra mipetraka any an-danitra ao amin'i Jesosy eo akaikin'Andriamanitra izy mandray ny fitainy sy fahasoavana rehetra an'Andriamanitra ny voninahitra ary mandrakizay ny famindram-pony amen ivavaka tsika sotranao zay Andriamanitra mandram-ponao sotra ny fahasoavanao nazavana fa areo apôstôly de maty avokoa akoatra ny apôstôly Jaona ary ny fiangonana katoka de nanaraka tsara reo fanambarana rehetra fa niova moa taty arina de zao nambara tetikoa tam'izao fanambarana zao fa zao saiky vonjy ny marina fa asan'Andriamanitra asan' Jesosy andala ny finoana no atanteraka zany rehetra zany zay natonga andeo saika vonjy manka de hoanao ndery ho an'ny sotra voninahitra fa nainy tsara ny olona nanaraka ny teny de hoanao ndery sotra voninahitra Andriamanitra minaran' Jesosy tompo sotra Andriamanitra amen alleloia de manao veloma mafinaritra indray tompoko fa samin'Andriamanitra eo amintsika rehetra veloma mandram-piaona aminaran' Jesosy amen